Mba hanatrarana ny fahavitantena ara-sakafo ho an'ny firenena malagasy araka ny vina napetraka ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro ary amaliana ireo filana eo anivon'ireo tantsaha mpamokatra. Ny tetikasa kafasi dia anisan'ny mandray anjara mavitrika amin'ny fanatrarana izany tanjona izany. Ny fobe-pirenena momba ny fikarohana ampiarina ny eny ambanivohitra na ny FOFIFA no voatendry manatanteraka izany iarahana miasa amin'ny Afrika Raisy ary vatsiny ny firenena Koreana Tatsimo ara-teknika sy arabola. Ny isafidy ireo karazam-bary izay manana tambokatra ambony sy tsara kalitao ary matohatra ny fiovaovan'ny toetrandro no asa tanterahana. Ho an'i Madagasikara manokana dia isafidy ireo karazam-bary tsika manana tambokatra ambony sy tsara kalitao ary mahazaka sy mahatata ny fiovaovan'ny toetrandro. Mety aty amin'ny faritra Itasy-Bonglava aloha zany amin'izao karazam-bary folo eo zany isafidianan'ireo tantsaha eo. Nisy araka izany ny fampidirana karazam-bary miisa 700 avy any Senegal avy amin'ny tetikasa kafasi ahafahana misafidy ireo karazam-bary mety eto amintsika. Ankehitriny tonga eo amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ny FOFIFA. Anisany antony nanatanterahana ny atrikasa natao ny 20 Marsa 2024 teo tao amin'ny station Kianjasoa faritra Bonglava nampisehoana ireo karazam-bary andalam-pisafidianana niaraka tamin'ireo tantsaha manodidina sy ireo tanora mpianatra amin'ny lalam-piofanana agronomika avy amin'ny sekoly ambony tsy miankina avy any Andrenivohitra. Tombontsoa zany amin'izao fidinana ifotony izao dia mahita tsara ny zava-misy ety fotony, indrindra fikarakarana sy ny fifatenana n'ilay masomboly izay misy ato amin'ity toby fikarohana ity. Dia anisan'ny zava-dehibe ho anay tantsaha zany izay afaka mifantina tsara sy mampitovy amin'ny fanira ny vary, ny fiterany, fahavokarana izay tena zava-dehibe satria ny tantsaha dia miankina be da be indrindra amin'izay le ety ambanivohitra hoe izay ahazahoana tombony bebe kokoa amin'ilay fambolena no tena imasoana. Ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana zany dia omena indrindra fa ny FOFIFA Kianjasoa zany. Antom-pisin'ny FOFIFA dia mikaroka, mitahiry sy mamokatra ireo masomboly sy masom-biby ho an'ny vahoaka malagasy. Ao anatin'izany ireo karazam-bary izay nosafidindreo mpikaroka mpisehatra. Anisany mandray andraikitra be dehibe zany ny centre ny Kianjasoa zany amin'ny fikarohana zany momba masomboly zany ahafahantsika zany miady amin'ny changement climatique zany avy mahazo antsika voka be. Dia ny tanjon'ny FOFIFA amin'le izy zany toromarika ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana zany ampatsara zany le voka-bary, ampatsara fiainan'ny tantsaha any ambanivohitra zany na mpamboly zany na mpiompy. Dia hitantsika androany zany toeram-pikarohana zany terrain d'essai zany ataony zareo hoe Kianjasoa zany momba le vary zany ampidirana zany mba ahafahantsika misafidy ahafahan'ny tantsaha. Tsy hoe izay mpikaroka zany fa le tantsaha zany no isafidy le vary farany tian'zareo zany mifandray amin'ny toetany. Satria masy le voka-bary tsy hoe amokotra i masomboly atsika na mamokotra masomboly ahoana raha tsy tiany tantsaha le masomboly mety tsy hiparitaka zany amin'ny tantsaha, mety tsy ahitantsika vokany. Rehefa fantatsika amin'izay zany le masomboly tiany tantsaha dia iny amin'izay no vokarina zany ho aparitaka amin'zareo. Ary teo zany tsy maintsy miankina amin'ny fitiavan'le tantsaha le vary zany ahafahantsika manaparitaka azy mampakitra le vokatra bebe kokoa. Ny taona 2024 no vina akana fankatoavana ho an'ireo karazam-bary mety eto amintsika izay nosafidiana tamin'ireo karazam-bary nampidirina ireo.